dia mbola amin'ny fifaliana trano no afahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra zao mba ho fampirizana hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray eo, tsy tapona fiainana aminao ny fahorian'ny olonao amin'izao toejavatra mitranga eto amin'ny firenena izao. Matsiaro voatsindro mampo ny sambatan'olona tsiraray avy, matahotra, mangovotra, tsy hita intsony izay saran'angotana. Kanefa matoa avelanao hitranga izany dia fampieritreretana anay mba hoentinay mandiny tena. Andraisanay fanapa-kevitra hiverina aminao dia matoa sy mino fa ianao tsy manary na dia ho anatin'ny zavatra mafy ary. Fa miasa mandrakariva dia mifanaino masina no hiasa ampahery ny olonao tsiraray avy tompo, mba ahafahany sambatan'olona miverina aminao. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy any, manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Misy vanim-potoana hatrany vao hatrany lela manoloana ny teny fampahirizana izay entinay eto mandrakariva mba ho fiononana, mba ho fampahirizana, mba ho taridalana ho an'ny olon'Andriamanitra. Kanefa manoloana ny toejavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, ohatrany tsy te-teny intsony satria mahatsiaro fa mafy ny zavatra mitranga, tsy fahandriam-pahalemana, menjady avy tsy averoa, fitangany fidi-piaina, fahoriana maro isan-karazany ary tsy tapona fiainana manivon'ny firenentsika, ny alatr'olona sy ny vonon'olona maro isan-karazany. Ary raha jerevana ohatrany tsy mbola nisy ohatran'izany mihitsy ny ainana, vao mivoaka ny trano isan'andro san'andro, fitaintainana mandrakariva. Ary izay indrindra no mahatonga ny hoe ohatrany vahotra ny lera hitondra ny fampahirizana, satria raha tsy mitandrina tsika dia ohatra ny teny hoe faiza moa zao Andriamanitra izao tsy mamaly vavaka. Zavatra mitranga nefa dia miandry ny fiverenantsika io Andriamanitra io. Ny Andriamanitra io tsy majery ny fahorian'ny olona, tsy midika izany hoe tsy handalo zavatsarotra. Fa ny zavatra misy dia izao, mifandraisantsika fanapa-kevitra tena hiverina marina amin'Andriamanitra, ary io tsy ampy fotsiny hoe andeha hivavaka dia mijanona avy eo. Fa mitaky finoana ary ny finoana tsy maintsy arahana azy. Mivavaka daholo angena ankamaroan'ny fiangonana, mivavaka daholo ny sambatan'olona tsiraray avy, tsy misy tsy mivavaka eto amin'ny firenentsika hatramin'ny mpitondra fanjakana, niza na atoko-panohatra, eo amin'ny sehatra politika, eo amin'ny sehatra ara-pivavahana, tokony mivavaka daholo e. Fa mibaringy mipetraka aiza le finoana, aiza le asa hoentina hanehoana an'izay rehetrarehetra izay. Ary eo indrindra ny manahirana ao anatin'ny fampahirizana, satria ohatran'ny zavatra andrandrain'ny olona sy anomezan'ny olona tsy mivavaka dia mitady fahagagana tonga tapoka, hoe tsy asiana finoana, tsy asiana asa. Fa raha misy zany Andriamanitra zany dia Andriamanitra ve dia hamela ny fahoriana enjady tahaka an'izao. Fa matoa misy ny toejavatra mitranga dia misy ampiny avokoa. Ary izay fotsiny mandrasan'Andriamanitra hoe mitaky ny fanoloran-tena ny sambatan'olona, tsy mba sitrak'Andriamanitra mihitsy, zany hoe mpivavaka anarany zany fotsiny. Raha ny toejavatra misy eo anivon'ny firenena, eo anivontsika mpivavaka mihitsy ary indraindray, aleo samy andiny tena, dia tena misy firaisapo sy firaisan-tsaina ve ao anaty. Fa le zavatra kely sisa tokony hotazontsika na ariana avokoa dia inona zany? Le fihavanana malagasy. Tena hita taratra ve izay fihavanana malagasy izay? Fa raha tafaverina amin'io ny firenena, mivaha ny olana rehetra, matoa misy ny fihavanana, matoa antsoina ny fihavanana sy ny fifankatiavana, dia olona roa tsy mitovy hevitra, olona roa mifankala no asaina hampandefitra ny ampopony, ka ho tonga amin'ny firaisana indray. Fa ny zavatra mitranga dia ohatra ny mampieritreritra le tenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Matteo toko fa 10
Mateo 5 ny 7:3 mampiritreritra lay tenin' Jesosy satria zay mihitsy ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao. Efa renareo sy fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankalaly fahavalinao, fa zaho kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo, mivavao an'izay manentsika anareo mba ho tonga zanaka ny rainareo zay any an-danitra ianareo, zay mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha zay tianareo ihany no tianareo, inona moa ny valim-pity azonareo? Moa na dia ny mpamoretra aza ho sy mba manao izany koa. Ary raha ndralahinareo ihany no arabainareo, inona moa nataonareo? Mihoatra noho ny sasany moa na dia ny jentilisa aza ozy tsy mba manao toy izany ihany va? Ka amin'izany aoka ho tanteraka ianareo taka ny fantaterahan'ny rainareo zay any an-danitra. Petraka amintsika kristianina ary atao mivantana tanteraka mihitsy, tsy andehantsika hijery olo-kafa fa isika misoratena ho kristianina mahalalin'Andriamanitra, tompona andraikitra ara-panahy, manana ny ositra avy amin'Andriamanitra. Manao antsika manoloana zay teny zay, tiavany fahavalonareo ary zay mifototra da tonga firaisana. Fa ozy lazain'i Jesosy Kristy no miteny fa tsy za. Raha ndralahinareo ihany ny tianareo, inona ny valim-pity azonareo? Raha ndralahinareo ihany no arabainareo, inona nataonareo? Mihoatra noho ny sasany na dia ny mpamoretra sy ny jentilisa aza mba manao tahaka an'izany. Ka raha mitoetra antsika amin'izao vanim-potoana zao, aleo tena isorona le etiketina kristianina fa tsika tsy mity fahavalo zany tsika, manentsika fahavalo nataotsika. Ary zay no mahatonga atsika miresaka raha miresaka ny Efesianina 4:9-12 resahantsika lafa sao de diso fahavalo retsika tompoko, diso fahavalo. Satria tsika rehefa jerevantsika ny Efesianina 4:9-12 la laovin'ny olona le izy io fa tsy azony akory. Tsika tsy mitolona amin'ny famandra fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra tonono ny vava, tena ny devoly no fahavalontsika. Fa rehefa tena jerevana manome vahana sy satana tsika satria olona no ankalaitsika. Kanefa eo amin'ny olona raha miteny Jesosy Kristy tsy miteny hoe tiavany fahavalonareo, le fahavalo zay sain'i Jesosy Kristy tiavana olombelona tahaka atsika ihany fa tsy hoe mitiavany satana. Ary zay no mahatonga atsika tsy mahatakatra ny soratra masina hoe diso fahavalo isika. Ary zay no mahatonga fampieritreretana hoe tena manahoana re tsika hoe manoloana ny toejavatra, le zavatra kely izay hita amin'izao tontolo izao nanana atsika firenena malagasy dia ny fihavanana ny fankatiavana. Koatra ny naritsika angely izy amin'izao vanim-potoana izao hoe iza no tsy niaiky izao tontolo izao ny fahendrena malagasy dia ny fihavanana. Fa tsy ngamba tokony hovanna le anarantsika, tsy tokony atao hoe malagasy tsony satria nahoana tsy misy tsony le fihavanana. Ary ny fihavanana zay nyresahana matoa miavana ianao dia olona roa tsy mitovy hevitra no ampihavanana, fa tsy misy hoe olona roa mitovy hevitra no ampihavanana. Olona efa miavana koinona no ampihavanana amin'izany. Fa matoa misy ny fihavanana dia misy olona tsy mitovy hevitra, na raha resahana mahitsy araka ny teny hitantsika ny Mateo 5 matoa ampihavanana. Dia zao mpifahavalo ny fijery azy zany hoe olona tsy mitovy hevitra, olona mifanisy ratsy, ampandefirina ny ampiporehetra. Satria raha iray mamalagasy fa mihoatra lavitra noho izay raha tena kristianina, inona moa no tokony hifanenjehana? Mitody fotsiny angentsika amin'i Jesosy Kristy. Io tena irery avantsika amin'ny maha-kristianina antsika io. Fa izy no nankalain'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ty. Fa za zay mpanota indrindra tena nanoloran'ny aina. Araka ny teniny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny aina, amonjy ny sakaizany, ianareo ny sakaiza kosa. Ary inona moa natao hoe rahalahy raha ny soratra masina volazan'i Jesosy Kristy nge zany. Fa ny atao hoe rahalahy dia ny olona mitsanga koa vahavalo, reny ny tena rahalahy.
ary nohariny jesosy tam'le tantaran'le samaritanina tsara fanahy zay nisan'le jiosy miala tany jerosalema azony jiolahy teny an-dalana inona ny zavatra mitranga ary haitsika zay le samaritanina tsara fanahy zay raha mbola kristianina tsy misy zay tsy mahalala an'izany tantara zany azony jiolahy teny ampandehanana teny ary tamin'izay vanotony zay ndrava ny fiangonana ao amin'ny Lioka 10 misy tomatsika lesona kely satria manoloana ny teo zavatra misy am'izao vanotony zao misy antony angentsika mijery tsy mora nge ny zavatra atrehatsika tsy mora zany hoe iverina tena igoka an'izay le fahaleovatena tanterak'izay raha vao tsy ho fihavanana sy fifankatiavana tsy misy fahaleovatena marina zany fa vo mainka miratsy ny fiainatsika ao amin'ny Lioka 10 raisitsika amin'ny 9:7 fa izy osy tana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe izara no namako. Le namana zany resahan Jesosy fa rito tsara le namana. Le namana koa azo raisina hoe rahalahy. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe misy lehilahy anankiray midina avy tany Jerosalema ka ny Jeriko ka azony jiolahy. De nendahany ny lambany sady nokapohany izy nilaozany rehefa saika maty. Ary toe-javatra mitranga am'izao vanimpotoana zao zay mampivarahontsana entsika mpahirezina ny firenena ray manontolo zay ao anatin'ny fitaintainana indrindra ireo olona zo ipaoriana very havana very zanaka ary tsy vita ny very fotsiny fa saoran'Andriamanitra mba misy ny hita fa ny zavatra mitranga nefa fahafatesana no hita mampivarahontsana nge zany reo olona misy ve le fihavana eto ny firenena reo mbola hidirantsika lalina sao de diso fahavala isika fa tsy fantatra tsony hoe izany manao an'le izy fa ny zavatra tsikaritra de mifampiakanga aiza le finoana inona le asa ho tanterahana mba hatonga n'izay rehetrarehetra zay de io ny zavatra mitranga azony jiolahy tsy fantatra izy ty jiolahy mamely ty aloha raha ho raisina ara-baky teny fa raha jerevantsika eo misehatra ara-panahy de satana mihitsy no miditra antsehatra mitondra famonoana araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe ny satana nge de efa tena mpamon'olona hatramin'ny taloha any amin'ny Jaona 9:9 ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy ozy satria tsy misy marina aminy fa raha mandainga izy de ny azo no lazainy sady mpandainga izy nrailainga mamona amin'ny alalan'ny tsy hitaka de zay ty lehilahy ty ary ty lehilahy azony jiolahy ty jiosy izy ty jiosy na razy saika maty inona nefa ny zavatra mitranga zay le finoana tsy misy asa. Lioka 10:13 ary sendra nisy mpisorona anankiray midina tamin'izany lalana zany ary nahita ny raha lehilahy izy nandalo azy mpisorona ao amin'ny tempoly fa saingy vo nahita n'le lehilahy azony jiolahy jerevany fotsiny nandalo izy tsy niditra antsehatra mihitsy izy mba hamonjy ary toy izany koa izy ny levita anankiray zay tonga teo de nahita azy nefa nandalo koa samy jiosy reo jiosy le maratra fa saingy jerevany teo tsy te hisahirana ny adalanina tonga n'izany rehetrarehetra zany fa mezatsiny fotsiny nandalo finoana tsy misy asa tsy hita zay maha olon'Andriamanitra azy mbola tsy hitentsika hoe maha kristianina ny reto mpisorona sy levita reto satria tamin'izany vanimpotoana zany teo Jesosy ary vitsy ny olona nanaraka ny fampianaran'i Jesosy tahaka ny am'izao vanimpotoana zao rehefa tena jerevana nge eo Jesosy Kristy fa tahaka ny andro tamin'izany vanimpotoana zany nidiny Jesosy hitondra fanavaozam-pivavahana teto amin'ity zao tontolo zao ty fa ny fivavahana tamin'izany vanimpotoana zany ara-tantara niseho azo malalan'Andriamanitra fa tsy nakasitraka akory ny afatra zay nentin'i Jesosy ary ao anatin'izay afatra nentin'i Jesosy zay no Matteo 5 zay hitantsika hoe voalaza hoe tiavany fa namanao fa mankalahy fahavalonao fa za kosa milaza tiavany fahavalonao zy vava an'izay manentsika anao tsy vita zany satria zay ny fampianaran'i Jesosy ary
zay no mahatonga atsika hoe diso fahavalo isika, diso fahavalo tsy hoe miova ny lalàna fa ny fahatakaran'ny olona n'le teny any amin'ny testamenta taloha hoe tiavany namanao ary mankalany fahavalonao tsy azon'ny olona, tsy miova ny tenin'Andriamanitra tsy hoe tonga Jesosy de novany zay fa ny fahatakarana n'izay afatra zay na tonga an' Jesosy nanitsy tiavany fahavalonao ary ho am'izany nefa natongavana manome ohatra an'izay ary zay nampiavaka ny firenena malagasy ohatrany hoe tena tao mihitsy Jesosy fa zao nefa tena zany fihavanana zany tsy hita tsony dikan'izany efa firenena mitady ala am' Jesosy Kristy fa de hita nefa kristianina fa kristianina manaka-pahavalo na ny jentilisa rozy lazainy Jesosy manao an'izany inona nataonareo mihoatra noho ny sasany very ny fihavanana ary zay ny tena hoe mampalahelo de mampahery zay zo hipahoriana rehetra kanefa raha ny marina hoe tena tonga am'le fitenenana hoe varavarana ny voahana ny anareo fa ny fahoriana raha manana izany malagasy raha mbola mivavaka koa tsy voatsindrona am-po manoloana ny toe-javatra mitranga eo anivon'ny firenena fa mibaraingo mipetraka izany nomena tsiny eo anatrehany zay rehetrarehetra zay de eo no ametrahana le hoe manahoana ary le fihavanana ary de ho hitatsika moa ny fitaka taon'ny satana mahatonga atsika ho diso fahavalo mandrakariva fa eto zany de io ary le lela fa le jiosy namany na mpisorona na ny levita nitsoaka avokoa zany hoe olon'Andriamanitra fa tsy tamin'ny asany zavatra tanterahany fa inona kosa ny zavatra mitranga fa nisy kosa Samaritana anankiray so nandeha tamina lehany ka tonga teo aminy ary no nahita azy honeny ty Samaritana ty tsy mifakahy mihitsy ny Samaritana sy ny jiosy ary ny jiosy zany manamary tena zany jiosy zany tsy mandalo amin'ny tanàna ny Samaritana zany everiny fa maloto ny Samaritana ary tahaka ny biby mihitsy ny fieritreretana n'izany Samaritana zany raha ny tokony ho izy zany raha nahita nyty jiosy ty le la Samaritana tokony navelany teo akory zay natiny nataony fa tsy faingo zao ny jiosy namany ary nandositra fa tsy nijery tsony zay mahajiosy nama Samaritana fa nijery maolona le fitiavana tao anatiny oneny izy ny andiny faefatra amby telopolo nanatony izy ka no feheziny feriny sady nasiany diloilo sy divay de nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any an-tranony bahiny de notsaboiny manahoana ny toetran'le Samaritana tsy nijery zay mahafahavalo ny jiosy izy tsy nisy fanakanana tsy mamely reny jiosy reny tsy nisy an'izany tsy mamely reny levity reny tsy mamely reny mpisorony reny tsy zay ny tenin'le Samaritana tonga de nandray andraikitra nahaka n'le marary ary ny fehezi ny ferinozy nasiany diloilo sy divay nitsabo azy avy eo mbola niantoka ny fanasitrana anazy aza rere olona ny toe-javatra mitranga tsy nahitana sorotra tena nitarehany fankalana indreo mpisorona fankalana indreo levita ireo tsy nahitana soratra an'izany tsy nahitana soratry ny fiampangana hoe tsy izy reny fa io marary io satia maty io fandraisana andraikitra ary azo lazay raha ity tantara ty fotsiny fa rehefa tena jerevana nge ty tantara ty de manambarany Jesosy izy no atsangatsika ho fahavalo tsika miseho atsika ho jiosy atsangatsika ho fahavalo fa saingy tsy nijery an'izany Jesosy fa le maholona ny jerevana oneny izy de nitsabo ary niantoka zay mety ho arena lany amin'ny fitsaboana noho ny ampitsonenozy de nientiny tao amin'ny trano bahiny no tsaboana ozy ary noho ny ampitsoniny nakadena riaro izy de nomeny ny tompon'ny trano bahiny sady nanao taminy hoe tsabo izy ary nahoatrinona laninao mihoatra noho ireto honerako rehefa miverina
mbola lalina be ny afatra entinao anatin'izany fa manambara ny fiainana mandrakizay izay homanin Jesosy. Fa Jesosy io ny tompony atoka amin'ny fitsaboana kanefa mametraka ndraikitra amintsika tsabo izy. Fa Jesosy tsy miteny hoe apangao fa tsy navity ninona retsy mpisorona sy rehividy retsy manome denariaro zany hoe zay ho tokombidiny ny zavatra laniny hitsaboana an'le marary. Fa onera kozy rehefa miverina Jesosy nandeha ny fanjakany lanitra hiverina izy ary eo no hitarafan'i Jesosy ny olona tsirairay avy zay mino hita ve le finoana arahana azy fa hiverina izy manahoana mitoetra mampana miepanga ve sa hiasa amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Nametraka fanontaniana tam'le lehilahy anankiray mpahay lalàna Jiosy io nyresaka an' Jesosy io nanaovana an'ity ohatra ity ary de zany keo taoko mahay lalàna daholo tsika kristianina rehetra na fiangonana dehibe mahay lalàna taoko miseho azy tena ho marina fiangonana madinika ihany koa zay heverina fiangonana zandriny zay eritreretina fa miseho azy mandalina soratra masina mpahay lalàna ary izy tsika kristianina misamyseho mahay lalàna avokoa no ametrahan' Jesosy fanontaniana iza moa amin'izy telo lahy no ataonao hoe ho naman'ilay azony jiolahy menatra le mpahay lalàna ary hoy izy lay miantra azy ozy ary Jesosy taminy mandehana ianao ka mba manaova toy izany keo raha tenenina ny teny Jesosy aza mifampepanga raha misy toe zavatra mitranga raiso ny andraikitra mba homenatra zay nanao an'izay fa tsy vahaolana no epanga hoe iza nanao an'ity. Ary zany rehetrarehetra zany tsy tsapan'ny kristianina zany ary zay no mahatonga antsika miresaka mety mafimafy ny teny zay lazainy lasa kristianina anaranake kristianina am'izao vanim-potoana zao mitady olona ho ampangaina ho fototra ny ratsy fa tsy mataka an'le samaritanina tsara fanahy tsy niapanga an'le mpisorona izy tsy niapanga an'le levita izy nandray ny andraikitra izy ratsy zay no ataotsika tsy tafaverina amin'ny fitiavantsika. Ary io le resana ny Efesianina toko fahenina ny 2:12 Efesianina toko fahenina ny 2:12 tsika tsy miady amin'ny nofo aman-drà fa mifana ratsy eny amin'ny rivotra de amin'ny fanapahana sy mpanjaka n'izao famezina zao zay tsisa fa Satana. Ary eo ny tena tokony ho tandremana ary zay no mahatonga an' Jesosy miteny any amin'ny Mateo toko 5 zay niraisitsika teo. Mateo toko 5 tiavany namanao sy mankalary ny fahavalonao zao kosa milaza aminao tiavany fahavalonareo vavao an'izay manenjika anareo. Sarotra manao an'izany re olona tsy mamorona tsy miampanganizaniza de amerina tsika ho amin'ny laoniny mba hatsapatsika hoe le kely mba sisa kely mbo voatazona ao amintsika de fihavanana avereno amin'ny laoniny re olona mba hitola gaga izao tontolo zao tsika nge raha mifampiampanga de jerevan'izao tontolo zao migasy migasy ihany mifampiampanga fa raha tsy mifampiampanga tsika manginona ny vavan'izao tontolo zao matahotra sy mangofotra izy satria nisy tiavana lehibe indrindra. Fa raha vo tsy zay no ataotsika fomba hoana mo nisy ny fiadanana, fomba hoana nisy ny fandriam-pahalemana, fomba hoana ny tsara ny ratsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy tafatodika amin'i Jesosy ary tsika nefa de zao mitontena tena kristianina mivavao an'izay manenjika anareo sy mba ho tonga zanaky ny trainareo zay nandanitra raha teo zanak'Andriamanitra eritrereto ny fanapahan-kevitra raha tsy vitatsika zany de ny anahtsotra ihany ny teny ambarako aza misalotra akory ny anarana hoe kristianina mahamenatr'olona. Andriamanitra tsy tiany hoe ianao hitontena ho zanany kanefa ny ataonao tsy mifanaraka amin'izay nataony satria inona moa no nataony eto mba ho tonga zanaky ny rainareo mampiposaka
masoandro ny ampilatsy falasy ny tsara fanahy mampilatsaka ny ramon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina ao anatin'izany ihany misy ny vahaolana maharitra toko sy mihina fanfanamana masin'Andriamanitra dia asa ao anatsika mbatakaratsika an'izany hitantsika moa fa tafalatsaka ao anatin'ny fitaka ny devolontsika raha tsy mitandrina ny mangata ery avy amin'Andriamanitra mba tena hoe andeha mahitsy amin'ny anaran'Andriamanitra izay salorantsika vavakisika satria no Jehovahandriamanitra ray ny tenin'andray izay tonga aminay mankasitraka tompo ary natsiaro meloka izay satria tsy manahaka ny toetranao mangatahany aminao dia ny amindrano fononay sambatan'olona ny amindrano foko amin'ity firenen'ity dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo no mitsika mandrakariva.